Araka ny tetiandro izay efa napetraka dia niverinanao ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity, ny ananevy ny antenimiran-dolona. Niroso tamin'ny fifidianana izay foloan'ny vondrona parlementaire sy ny foloan'ny voamera sosialy sy kolontsaina ary serasera ireo olona. Teo anivon'ny antenimiram-pirenena kosa dia mbola nisy aloha ny fivorian'ny Bromaritra izay amolavolany lahadinika ho tanterana mandrapitapitry ny fehitao-ampiasan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny voalohan'ny volana Jolay ho avy izao. Ho fanomanana sy ho fiatrana fifidiana solombavam-bahoaka moa no antony nampetoana ny fivoriana nanomboka tamin'ny 7 volana May teo taoriana ny fanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy. Anome fampimantsiam-bola mitentina $700 i Korea Atsimo ary ampitombo ny fanampiana eo amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny ankapobeny hatramin'ny taona 2020 raha ny nambaran'ny filoha koreanina Yoon Suk Yeol ho fanamafisana fiara-miasan'ny Korea Atsimo sy Afrika. Ny fananganana ho avy ombonana dia midika ihany koa fanomanana ny firenentsika hiatrika ny fanamby sy handray fepetra mifanaraka amin'izany raha ny fanambarana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fihaonana tampony Korea Afrika tany Seoul androany. Iroso amin'ny fanandramana indray miaraka an'ireo kabina misa 720 amin'ilay tetikasa fitaterana taribiny avy eo anivon'ny sekretera-panjakana ny sanan-tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana raha ny fanambarany. Ny RRB no manomboka amin'ny valora sasany no anaovany izany andrana izany amin'ny zotra izay mampitoy any Anosy sy Sorano. Ara-dalàna avokoa ny fiasan'ireo fitaovana fitsirihana rehetra izay mifeny fampitoinana ny zotra raha ny fanambarana izay nataon'ity departemanta ity. Polisi munisipaly misa 770 mianadahy nanao fianianana amin'ny mampandra rapitantsoratra na agent verbalisateur azy ireo omaly teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Feno tanteraka araka izany fepetra maha-polisi munisipaly azy ireo manana ny fahefana izy ireto manomboka izao amin'ny fanasaziana fandikan-dalàna izay mifanaraka amin'ny asasan'izy ireo toy ny fampiarana ny lalàn'ny fifamoivoizana na ihany koa izay voasoratra amin'ny fipitsepehezana amin'ny fen'ny fahadiovana an-tanan-dehibe. Farany eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra dia tsy tonga hiatrika ny lalao roa izay ihaonan'ny Madagasikara amin'ny Comores sy Mali i Fabien Boyer. Tsy isan'ireo tonga miaraka tamin'ireo mpilalao avy atsy La Réunion ity vodilarana malagasy monana La Réunion ity. Manana mpilalao betsaka mahasolo azy ny mpanazatra Romuald Rakotodrabe raha ny nambarany. Mahasolo ny toerany avokoa na i Sandro Tremollet na i Louis de Moleon na i Thomas Fontaine na i Nomena Andrentina raha ny voalaza ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy izay milaza ho tsy manana olana amin'ny tsy fahatongavany ity mpilalao ny Barea izay milalao Atsilos La Réunion ity.